Ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa no asitsika tena atao anatin'ireto fanadadiana manaraka ireto. Efa nisy ny paikady napetraka manoloana ny firongatry ny Asanjiola mba hampihena azy ireny araka ny voalaza ny tale jeneraly ny polisy-pirenena. Nilaza koa moa itsy farany fa tokony ho hisy ny fiaraha-miasa avy amin'ny tsirairay avy. Asanjiola zany io tsy ho foana aloha dia tsy olona tsy ho foana io fa atao hoe mba azo iainana zany izay ny tena tadiavina ka ny polisy-pirenena zany dia efa misy dispositif mipetraka ao anatin'izay iadina amin'izay Asanjiola zay izay tsy olona zay moa zany fa dia efa misy dispositif mipetraka hitanareo reny polisy eny amin'ny arabe teny amin'ny andro alina koa dia efa misy ny patrouille fréquente misy ny ambleu jaune ambleu quartier chaud rehetra misy ny harcèlement des quartiers teny miaraka amin'ny miaramila moa zay rehefa amin'ny andro alina amin'izay fitandronana izay filaminana zay fa io zany mba etsonay mihitsy zany ny olona aloha io ny sécurité dia zao ny sécurité mainga avany tsirairay avy mba mitandrina ianao zany raha ohatra mandeha ny amin'ny arabe iny mandeha tôbilo mba misy zavatra zany nao anaty tsy mitondra vola be zany tsy mitondra firavaka be hidina tsara amin'ny andro alina sasy zay aloha manomboka aminao zany koa ny sécurité anao avy eo dia misy le hoe fiarahana miasa ao amin'ny fokon'olona fihavanana amin'ny fokon'olona mba mandefa alerta zany raha ohatra ka misy an'izay zavatra zay ataka miseho amin'le olona tsy afaka mihetsika zay zany zay fiarahana miasa zany ny sécurité zany fanomezam-baovao ny polisy-pirenena ahafahany intervenir aingakaingana zany amin'ny asa tokony